To anatin'izay fedina tompon'aka Madagasikara zay dia tsy totosa kosa ny an'ny sokajy kate izay satria nisy ny gidrakidra na ny atao hoe savorovoro angano azy ilazana azy satria nisy olany ny alataona raha ny fanazavana zareo avy eo amin'ny fédération na tsy nanaiky izay nefa ry zareo club izay voakasika izany alataona izany hofitinina aminao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny zava-nisy teny Mahamasina omaly tolakandro. Nofoanan'ny fédération ny lalao manasa-dalana fedina ny tompon'akan'i Madagasikara ho an'ny sokajy kate. Tokony ho tanterahany tolakandro io ny lalao manasa-dalana saingy noho ny savorivory tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena dia tsy totosa izany. Araka ny fantatra dia nisy mpilalao nampia ihany taonany. Nanapa-kevitra ary ny fédération fa tsy maintsy atao ny fanamarina taona. Komisiona manokana izay natsangan'ny fédération no niandraikitra sy nijery ireo mpilalao ayaina ireo. Mpilalao 10 ary no tsy maintsy no amarinina ny taonany. Voaporofo ara-tsy ansa hoy zareo avy eo amin'ny fédération fa ny enina tamin'ireo 10 no amarinina dia efa niotra taona avokoa. Araka ny fitsipika amin'ny feny faninanana napetraky ny fédération dia maty avokoa ireo lalao rehetra nataon'ilay ekipa izay nilalaovan'ireo ankizy mihoatra taona ireo. Ekipa efatra no voakasika ity alataona ity dia ny ASS avy any Toliara, ny SBCI News, ny Elita avy eto Analamanga ary ny ACF avy any Farafangana. Tsy falino izany ireo kluba efatra ireo izay naneho ny fitarainany. Ny olona menjady zany en tant que technicien zay sy nitera-batana, tsy niteraka fanahy fa nitera-batana mitondra an'ilay ankizy zay dia rehefa tonga de Antananarivo zay mianto tena, mianto koa zay déplacement, mianto koa zay sakafo, restauration, mianto koa zay hébergement. Tsisy eto ny fédération rehefa fitiavana an'ilay handball hoe ampiroborobo an'ilay handball dia miezaka zay tonga eto. Maromaro ny cas eo cas par cas amin'ilay hoe fangalara taona moa zany ny tena ipazina amin'ny ankapobeny. Nefa misy ihany koa ny eo amin'ny famongorana n'ireny licence tany aloha tany hoe tia ny lalao taty, tia ny lalao taty fa ny ankapobeny zany le test tsy fantatra zay valiny ny marina zay tsy manarika ny efa nanao test tamin'ny taona, nanao test tamin'ny penina noentina natao visite somatique nefa tsy fantatra hoe manahoana ny valiny. Tamin'ity indray nangataka zay tao amin'ny séance de travail hoe alohan'ny anomboka matsa atao daholo ny visite somatique ary atao daholo ny rehetrarehetra. Zay zany ny atao hoe visite somatique. Mandeha indray le match tsy natao zay nalefa le match any amin'ny 7e journée vao misy le visite somatique. Efa hita hoe manahoana ny performance ny l'équipe ka zay tompoko ny tsy ekenay satria efa lany hery le équipe lany vola nefa de sanctionner fotsiny zao amin'ny zavatra kely le herim-pony le ray aman-dreny ankizy avy any amin'ny faritra mampalahelo anay zany tompoko fa tokony mba hisy fanankalozan-kevitra fampandiniana miaraka fa sy ny commission fotsiny manao teny midina fa mba mivory ny rehetrarehetra satria zay koa mba manana ahihina amin'ny ekipa sasany nefa tsy mba mivoaka le hevitray mba misy ahihina koa ny amin'ny ekipe fa maninona ny tsy mba avoaka fa zay ahihina zareo ihany no avoaka dikan'izany amiko karazana élimination any le ekipa foly any ka mba mangataka izahay zany mba hisy fiandam-be eo daholo ny dirigeant ny technicien isaky ny faritra rehetrarehetra zay misy ligue ny handball eto Madagasikara satria fampandrosoana ny handball no tao hevitry ny maro matakadavitra samy tonga eto samy mitondra ny azy raha tsy misy ange zahay any amin'ny faritra tsy misy le sectionko ligue tsy misy ny fédération fa maninony zahay ny atao an'izao. Niakatra teo ambony kianja avokoa ary ireo ekipa telo voakasika ity alataona ity izay mbola nanantena fa hiatrika ny lalao manasa-dalana. Noho izany dia tsy afaka nitanterahana intsony ny lalao manasa-dalana araka ny fanapahan-kevitry ny fédération. Niditra tsehatra ary ny mpitandro ny filaminana naly ireo ankizy teny ambony kianja. Tsisy maty zany tsisy match tsisy finale KB tsisy demi-finale KB tsisy finale KB tsisy ava zany zany lista personne ary nananona problème zany fampiresaka fédération zany zahay fampiresaka fédération zahay hoe ahoana marina izy ty misy ny fédération eto zany zahay io miandro ny fanapahan-kevitry ny fédération de olon-dehibe zay fampiresaka fédération miandro n'izay fanapahan-kevitry zay zany zahay ato fa raha zay zany nihenina eto fédération zay zavatra teneniny chef zay rehefa niandra tato zay olon-dehibe zahay fampiresaka amin'ny fédération io de ahoana marina zany izy ty andreo atao fédération de mbola hivory zahay izy izy de aveo zahay ary mety miganso anareo de aveo zahay mandray ny le fanapahan-kevitry
fa hatreto aloha zahay ankizy tezana reto ajanona eto sy hanimba ininona reto tsy amina problème inona fa les jours zany fetaketo mandrapa mahavita an'izay raha ny fédération zay aiza moa zao io président nanderon zany zany atao amin'ny fédération na amin'ny baiko zay ary maninona zay tsy tenen'ny fédération tsy raha se tsy tsika ro manao raha eto zahay zany midehibe ampiandrasina eto zahay de mbola tsy mitena lay zany mamoramora anazy angamba monsieur le député tsy manina nareo tao manko miresaka tamy tao fa za le décision faran'izay sy vany ohatrany hoe misy resaka lidina avy any zany ministère de hoe foana zany tsisy final fa be am'dimy championnat Irotsaka ihany koa ireo solombavam-bahoaka avy any Atsimo Antsinanana sy Atsimo Andrevana niary ireo mpilalao. Ny fahitako azy zany aloha mikasika resaka fanatanjahantena dia fitaizana azy io dia anjara andraikitra ny mpitondra eo ny fédération no mitaizan'ny tanora malagasy dia zahay solombavam-bahoaka koa dia manana andraikitra goavana koa isaky ny faritra mitaizan'ny tanora amin'ny lafin'ny sport ka misy zavatra tena tsy dia tena mazava loatra fiheveran'ireo club avy any amin'ny faritany reo zay zany mila renina manaraka hoe inona marina fepetra tokony apetraka amin'ny fiatrenan'ny fifaninanam-pirenena ohatranytony satria lasa manimba ny toe-tsain'ny malagasy ny tanora gasy le izy. Mahakasika ity olana ity ihany nefa dia nijoro vavolombelona ny mpilalao ray avy eo amin'ny elite izay nitondra ny kopinaterahany sy ny bokim-pianakaviana misy ny anarany ity zazalahy ity ary voambara ao fa dia ara-dalàna aloha ny taonany raha ny voalazany ity bokim-pianakaviana ity.